Ie de faly miarabanareo rehetrarehetra indray tonga indray eto amin'ity vidéo ity ie androany resaka recherche moa zany format-na vidéo ohatr'izao zay efa elaela indray tsy nisy tato fa ny audio mibetsabetsaka de ny format hafa de resaka QI no resahantsika androany. Ny QI izay quotient intellectuel izany hoe fatran'ny fahaizanao zany. De ny fanaovana an'izany zany tsy de tena haiko exactement aloha hoe ahoana ny tena test atao amin'izany hoe misy machine ve ohatran'le amin'ny film regny tsy fantatro hoe mieritreritra zany hoe ahoana zany nahalalana ny QI an'ny Albert Einstein ohatra fa amin'izany test psychométrique zany ny ahalalana ny fatran'ny intelligence anao zany. De misy zany manana ambony be ho an'ny zalahy efa enjana mety ny anazy mety ambanimbany ekany tsy ambany be fa afa-baraka eto de ohatr'izany zany ny fijerenan'ny QI de andraso jerentsika zany ato amin'ny internet zao ampiakariko kely micro ako ato amin'ny internet zao misy test ohatran'ny karazana quiz zany hijerena an'izay de ho ataoko eto le izy de ianao koa afaka mijery an'le site ataoko amin'ny description le site de raha ohatra hoe lina amin'izany moa ianao zany fa engany mba tsy ambany be leto fa afa-baraka eto androany raha ohatra hoe ambany be ty de ito le site efa io le site de ataontsika le testana QI zay zany test de QI ozy izy zany gratuit zany le izy afaka jerenao eto de eto izy manontany hoe lesquels des mots ci-dessous a le sens le plus proche du terme rassurant compatissant réconfortant explicatif indiscret rassurant izy iny ty zany fahaizako fa nareo koa manana eritreretrareo afaka manao le test nareo ataoko ambany ao le lien fa ty fahaizako za koa tsy de mahay be mety ambanimbany QI ako za mieritreritra hoe réconfortant prochain zay quel nombre est la suite logique de cette série 4 6 9 6 14 andriamanitro za tena tsy mahay matematika mihitsy tsy mahay mihitsy moa zany fa tany am-pianarana zany resaresy tamin'ny matematika 4 6 9 4 6 ndao ataoko hoe 19 zany eritreritry fa misy ampinapina angamba ny fanaovana an'ireny za mbola tsy nanao test ohatr'ireny laquelle des figures de la ligne inférieure devrait se trouver logiquement à l'emplacement du point d'interrogation de la ligne supérieure tena ohatrany enjana be le izy ry zalahy kaikai te rehefa roa ray roa izaniko zay fotsiny eritreritry fa tsy haiko fa mety vendrana be à laquelle des conclusions suivant ozy izy les deux propositions ci-dessus mènent-elles avec certitude ohatry le manao examen amin'ny bac regny koa le izy à laquelle des conclusions les deux propositions aucune test tous les producteurs devant les deux propositions tena enjana be afa-baraka eto androany mila mieritreritra tsara rehefa manao examen tany amin'ny baka zao rehefa ohatra adandroa le izy
dia atao tena adiny roa fa tsy hoe adiny iray dia mivoaka vakina tsara ny fanontaniana rehefa le mandalo iny le prof dia mijery an'le fay anao dia ozy amin'izay izy avy eo hoe vakio tsara le fanontaniana zalahy ino ny eritreretiko a tena miasa be miasa be mihitsy ny QI-ako amin'izao fotoana izao ry zalahy dia lasa jerentsika lesquels parmi les 5 ci-dessous résulterait du pliage de ce papier. Quel est mafy be zany quelle est la réponse correcte au problème suivant? Tom possède un nouvel ensemble de clubs de Andriamanitro tena enjany ty mila ohatran'le manao problème tany am-pianarana ireny angamba ty rasoary za tsy mahay règle ana golf nareo mahay règle ana golf io zany no jerena hoe ndao atao zany hoe ndao atao hoe sans fin quel est le terme quel le terme on a quoi quel est le terme qui exprime le mieux le contraire du terme dur dur on dit lâche en même temps fort l'eau est l'eau est ohatra le manao examen iray mihitsy ty électricité. Quel mot exprime un sentiment de mécontentement, injustice, plainte, utile, péché, discorde. Donc plainte. Lequel des figures ci-dessous peut être composé à partir des pièces mobiles suivantes. Mafy be zany ry zalaly ohatran'ny ty ny eritreretiko ty raha tena tsy marina raha tsy marina koa ty on veut répondre aux questions io zany asainy mamaly fanontaniana lasa ny asehoko anareo hoe io le fanontaniana veut répondre aux questions ci-dessous izy toutes ces questions ne sont pas obligatoires mais elles nous aideront à améliorer le test eny aleo ataoko ihany zany
de je suis un homme. Je suis âgé de za zao 20 taona. De je suis misy Madagasikara viato indraindray rehefa mijery zavatra ohatr'izao de tsisy hoe Madagasikara. Io Madagasikara, efa malaza ihany Madagasikara. De mon niveau scolaire est inona zao ny anahy ny diplômako ohatra master. Memezany ity angambany raha hoe vendrana be ny QI akeo nefa ny résultat nefa za mizesta be master ambany niveau be. Vous avez répondu correctement 6 sur 10. Tena sur les états de QI suite autour de 105 et 120 qui correspond à un niveau d'enseignement professionnel supérieur ou à un niveau universitaire. Io ny mba efa ambonimbony any zany am'le ambonimbony vendrany. Raha ohatra zany hoe io zany mitenena anao hoe raha mikotrana tsara zany de concentré tsara de afaka mahazo score ambonimbony zany ozy izy amin'ny QI, amin'ny test ana QI grandeur nature. De ohatran'izany zany ny test ana QI zany hoe le QI ako zany asehoko anareo 105 autour de 105 et 120. Io izy io autour de 105 et 120. Nareo koa ndana mba manao test ana QI mba jerena hoe mba afaka mivoatra tsara ve. Ny fianarana manko nitako hoe amin'ny rehefa te hianatra zavatra vaovao zany de mila concentration. Tsika nefa zao za koa tena manao an'izany ary tena hitako hoe lesoka be le izy lasa variana manao Facebook. Ty resaka telefôna ty tena tonga de enjana be izy ty. Mampijaly be izy io izay efa tsy azo ialana izy amin'izao fotoana nefa lasa variana eo koa ianao fa mila miezaka manena an'le izy zany raha te hahay zavatra vaovao ary tena mahavita hoe tena concentré tsara ianao rehefa hoe afaka amin'io telefôna mikitikidika telefôna io. Za zao moa zany manokana zao tsy afeniko ary tena ina moa zany point faible ako mihitsy na mikitika telefôna foana ary very ny concentration ary tena marina mihitsy ty tenenin'ity olona ty hoe ty site ty moa zany fa tsy hoe olona hoe raha mikotrana tsara ozy izy ary concentré tsara de mba afaka miakatra amin'ny QI grandeur nature. Tsy haiko zany le hoe QI grandeur nature fa mety mba niveau ambonimbony zany. De ohatran'izay ny test ana QI andana ataoko ambany ao le lien de ndana manao test ana QI fa mety mba manampy anao koa hoe ahoana inona zavatra tokony mba azoko ketrehana zany sy hoe mba azoko ivoarana amin'ny resaka fahaizana sy fitadidiana izay ilaina be zany amin'ny fiainana. De zay ny vidéo antsika androany de amin'ny manaraka indray bisous.